Zawetsy lehibe atao isan'andro zao tsy ho anjara valmanana irery akory tsy ho an'ny firenena malagasy irery akory fa ho an'izao tontolo zao mihitsy satria ny antony dia tsotra amin'izao taonarivo fahatelo zao tsy mendrika ny olombelona tsony zany hoe fanonganam-panjakana fomba nadio lambo toy izany tokovato ho adidy masina adidy lehibe zao ijorotsika zao fa tsy sanatry ny vava akory ka tsy manan-katao tsika fa manam-pirofo mason'izao tontolo zao fa mendrika ny malagasy tsy manaiky tsony zany fanonganam-panjakana fomba ndio lamboto amin'ny taonarivo fahatelo izao ka noho izany noho izy dia zao ho atsika eny amin'ny fokotany mietsea anareo aporifoy eo masony manodidina anareo laika marivo totsy zay ataon'ingay andro rajoelona sy ny firongony mbalazaina fa programa sosialy ho atao dimanjato ny vary ay zany zao dimanjato sy arivo ny menaka ay zany zao ho avy ny Arabia Saoudite afaka tapabolana hitondra ny PPN ay zany zao mila etsenareo ny eny amin'ny fokotany amin'izao fotoana zao patonga amin'ny 26 juin mba ho fantatry ny olona fa ay fitondrana mpandrova fahefana io ary mpanao lainga marivo tototra tsy manana programa sy afatsy ny fandaingana tokolasy etrao ny eny amin'ny fokotany io mantsika amin'ny fandraisana anjara valmanana amin'ny fomba maro isan-karazany fa tsy maintsy tonga aloha 26 juin eto amin'ny firenena izy tokolasy ho anareo mpiasa-panjakana sy anareo any amin'ny orinasa maro isan-karazany efa nanao antso avy taminareo atriny zahay no hoe fitondrana mpandromba fahefana io fa tsy afaka mpandroso ny firenena efa manomboka